arainao ny alasinainy isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rahalasana Bavamalala no ionana amintsika miarabanantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Faly be indray ny tenako mihaona aminareo eto androany. Faly be mihitsy ny tenako sady miaraba anareo tonga soa eto amin'ny fandarina ny tonga soa no natratra soa an'izao taona vaovao zao. Halleluja. Dia ny voalohanteny dia miaraba antsika rehetra tratra ny taona ary miraly anareo ho taona taom-pahasoavana ho antsika rehetrarehetra ity taona 2024 ity ho taona tena hoe ampiroborobo ny manodidina anao, vokatra ny manodidina anao, indrindra ampandroso anao ara-panahy. Halleluja. Mba tsy ho fotoana iomoranao ara-panahy ity taona ity. Ny zavatra rehetra tonga ho azy eo. Ny tena Andriamanitra dia milaza amintsika hoe katsao fotsiny aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Engany ho taona hikatsahantsika menakavy indray ny fanjakan'Andriamanitra ity taona ity. Ny faniriako aminareo ngeza be mihitsy ity, izay mbola tsy vita batisa, engany mba ho tapa-kevitro vita batisa amin'ny rano ianareo. Zany rehefa tonga ny taona vaovao dia mba nieritreritra inona reo mba faniriako an'ireo reto fianakaviana mpanaraka ny akiradio reto zao hoe engany mba ho resen'ny fanamasina lahatra nareo mba ity taona 2024 ty havita batisa anareo izay mbola tsy vita batisa. Amin'izany fotoana izany dia mikolokolo ny ara-panahy sisitsika dia hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raha hoany sika. Mitombona be mihitsy ny raha ho avy Jesosy amin'ity 2024 ity raha ny zavatra rehetra mitranga. Tsy tokony hampatahotra izany raha ohatra ka mivonona isika rehetra. Tonga eto tsika ninona ndretsika eto hikolokolo indray ny ara-panahintsika. Tonga soa ianao ho taom-pahombiazana ho anao ny taona 2024 ho taona tena hoe vokatra ny zavatra rehetra. Tsy taona hamato-mosary anao tsy taona handiso fanantenana anao ny zavatra ataonao dia ahomby avokoa ary tsy hisy varavarana hirindrina eo anoloanao fa hisokatra avokoa. Halleluja. Dia hisosa ohatran'ny tamin'ny teo satria raha jerena dia vetivety dia nivaliny ny 2023 iny azo antoka fa betsaka ny zavatra nafinaritra anao tamin'iny. Mety tao koa ny zavatra ratsy, tao ny zavatra nampalahelo, fa ny faniritsika tantely amam-bahona ny fiainana fa mba ho tantely mibetsaka ny mamy mibetsaka amin'ity 2024 ity ho anao sy ny ankonanao. Dia mba hanjava-tsoa, mambiany zava-manasatra moa fomba fiteny izay tsy horon-java-tsoa ary tsy hanan-java-mahory. Halleluja. Izay ny firariatsoako aminao
dia androso foana ne sika menakavy ifampitantantsika ho any an-danitra dia mbola hoety foana indray ianao iaraka aminay fa raha zay aloha no anontanianao dia miainga androany indray tsika miainga indray ny tao ampiasana manaraka ankalazany fa eny taona tsika manomboka eto eny taona tahaka izao no nanomboka anisy ty fandarantsika fa andramboka izao ty eny taona amin'ity janvier ty 6 janvier no tena marina nanomboka voalohany nanakoako ny anarana hoe andramboka izao akiradio alleloia dia zany rehetra zany ifalitsika sy isaorantsika n'Andriamanitra fa fahasoavana avy aminy no mbola mahatafatsoro antsika alleloia dia tahiny tompany antsika menakavy raha velonaina ianao androany misaoran'Andriamanitra misaoran'Andriamanitra fa betsaka ny tamin'ny 31 za mialohan'ny rabako anareo aloha ampahirezako anareo hoe tokony hisaotra n'Andriamanitra tsika tamin'ny 31 décembre misy olona fantatro namako eo Facebook eo olona tsy naninona 31 décembre ny olona mimakomana ny anao velomantaona izy nandao ny tany omaly dia nisy ranabavitsika eto sady raroditsika ihany koa mangitsika ampahirezantsika sy mangitsika fahoriana ranabavitsika marina ty anazy satria omaly dia nandao ny tany ihany koa ny anadany dia mampahery any marina ty anatsika ao anatin'izany fahoriana izay manjady amin'izany eto moa izy miaraka amintsika tsika mety rehefa misy anniversaire miraba rehefa misy fahoriana dia mifampahery dia mampahery anao marina ty anà avy tao amin'ny ankonana mampamangy fahoriana amin'ny ankonanao rehetrarehetra fa dia izay moa ny anazantsika eto fa afatesana ny anazantsika eto fa izany mahatonga antsika iomanao zao foana fa amin'ny fotoana tsy ampoizina ny intsona antsika tsirairay avy ary dia mahereza aza misosika lelontsony dia ho lasan'izay any ny ratsy rehetra dia mba nitsosany tsara ny fanitiavantsika mandritra nyity taona rehetrarehetra ity dia ny irariana aminareo dia ino ny fahoriana ny njady taminareo dia tsisy tsony taona 2024 fifaliana mampifalian'Andriamanitra any marina ty anà menakavy mahereza dia tahiny tompo dia sosany ampionanareo amin'ny fampionana izay tsy hain'ny olombelona tao dia mahereza zany anabavinay zany tahiny tompotsika rehetrarehetra androany aloha lasalasa ny anarana andao aloha tonga dia araba ingana fa Kodanela no niditra teto voalohany androany Kodanela niditra teto voalohany androany avy any Belzika dia aleo mentsika tsodrano aingana izy aloha satria efa miasakatra le anarana dia manjary tsy voaravaka intsony ny aorianany Kodanela sy nareo any Koweït Arabie Saoudite any Chine any Madagascar any Oman any Koweït ity ny tsodramonareo alleloia tsodramo mahafinaritra be mihitsy Isaia 1:20 andiny 10 ity ny tsodramonao Kodanela Isaia 1:20 andiny 10 amin'anaran'i Jesosy manao aza matahotra anao fa momba anao ary aza merikerika foana fa zan'Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tany nakavanana ny fahamarinako ao alleloia amen marina ty anà anao zay tsodramo izay tahiny tompo Rosemina Bordeaux any eto France Angela Arvelo Oman mialatsiny aminareo izay tany aloha tany ny anarana izay tsy voarabako fa manaova réaction nareo miteny kely dia mba hitako ihany satria efa niakatra ny anarana Angela Arvelo Oman Tinarakoto Arzaka France Nambintso Maklina Koweït Tonga Soa Aimé Manambotso France Razana Monique Koweït iza koa Razana Monique tahiny tompo Razana zo Sylvie Koweït Erika Rak France Kikolonga France Mampionina France Rodine Marie Koweït dia tonga soa Tojo Jesosy manakizay Allemagne Andra Clarisse Madagascar Miriam Madagascar Razana Monique Koweït Lovritina France Angèle Pagès France Marina Tiana Canada mahereza Marina Tiana Marijo États-Unis Agdina Rodriguez Arabie Saoudite Angela Arvelo Oman tahiny Jesosy Nahashimi ranabavitsika mamio Koweït Kady Kamalala France Sasany Apôstôly Madagascar Zamina Kamaradin'i Jesosy France Rodine Marie efa noteneniko teo Uria Christina tsy fantatro moa izy misy anao fa dia raha afaka mba tenenao kely dia ahafahana mifankalala hoe aiza moa no toerana misy anao mba harapaina eto rehefa tonga indray anao amin'ny fotoanany
Aingonirina Rodriguez, aingonirina Andrena Solo France, $100 poety fampiazana fitahina Madagasikara, tahiny Jesosy Marie Joué efa noteneniko teo, Tina Siri Coco Chine, dia fampiazana fitahina efa noteneniko teo, Jesosy Noeriko poety, Verselina France, Diana Mainso Italie, André Anjafiniasina Madagasikara, tahiny Tompo Soameva France, artiste de Madagascar France, Mario Hortensine Koweïti, Koda Leoni Koweïti, Tongassou, Itody Raonsou France, Ambolo Gilda Koweïti, Ginarandrena Solo, Chine moa raha tsy diso Ginarandrena Solo, sa France raha amin'izay. Izy koa Kodanila Belgique, Lavletina efa noteneniko teo France, Anjasika Patici France, Tina Rakoto Arzaka France, Sarindra Raingo Madagasikara, Ajanera Manana, Zokiaja tatry ny taona menakavy eo aja, dia mampamangy ao reto France izy Akikolonga France, dia tahiny Tompo daholo Tsiry Amboaramiel France, zay Fabiola Zanakandapa Koweïti, tahiny tompontsika rehetrarehetra. Zay no ela fa andoloantsika ametraka nyity fotoana ity eo am-piratan'Andriamanitra ka andaontsika ampandroso ny rahalantsika niasina. Izy raha niasina ny Madagasikara izy mitondrantsika anatin'ny bavaka fanomboana androany, dia aorian'izay hihaino hirintsika, dia aorian'izay hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto zoky zaminy, halleloia, eto France, dia hivavaka ho an'ny firenena moa hivavaka ho an'ny firenena zanasoa Sylvia rehefa avy eo. Avy hatrany ary dia metsika fitenenana rahalany asina, rahalany asina anao ny fitenenana. Tianako raha malala tavoanantsika indray ty androany aty dia valy miarahaba anareo manokana, valy miarahaba manokana koa pasteur Ambady, dia miarahaba antsika rehetrarehetra ihany koa natratra ny taona vaovao miaraka hivavaka antsika. Sotranao zay Andriamanitra ray mahery satria tafahoany eto indray zay amin'izao ora sy fotoana nomenao voatontro zao, ka nafahanay mbola mitera sy mankalaza ny anaranao indray. Misaotra aminao indray Andriamanitra satria nampitombonao taona ray indray ny hampahavelomanay sy mbola ahafahanay mitera sy mankalaza ny anaranao mandrapahatonga an'ilay andro letsoanao sy mpitsano eny amin'ny rahona lanitra. Ka isaorana indrindra ny tompo malala satria mbola misy fotoana ahafahanay mipepaka sy manala voahotanay mba ahafahanay mba miona mivadana aminao ka mandrapahatonga ny eny amin'ny toerana izay manokana azy nambarinao anay. Taiko io ireo fitaovana kely izay mba ampiasainay tompo malala mba ho tsara lalandava tsotikitian'ny satana mba handisosa araka tokony ho izy, ary mba vaovao tokony ho tahaka an'izao taona omenao anay izao, ary mba tsy hisy fatapahana intsony mandrapahatonga ny amin'ny herintaona izao indray. Isaoranao zay angatahany aminao zany Andriamanitra satria tsy faly ny devoly rehefa manao ezaka ohatr'izao zay, tsy faly izy tiany ho potika lalandava zay zanak'olombelona ka zay mba fitaovana kely mba iainanay aminao teo ka mba arovanao amin'ny rano mahery zany. Taiko to malala reo fianakavianay kely reo tsy salama na marary mba hananana fahasalamana, ahita fiadanana ary afaka iaina aminay eto indray, afaka anompanao indray, ka zany ny angatahanay tompo malala mba hananan'izy ireo fahasalamana izy tandraka ahafahana miatrika ny akohona sy ny fiainany. Taiko tompo malala ireo mpitarika anay mba tondranay any amin'ny lalana fahamarinana trano, hitombo ositra, hitombo hery, hitombo fahefana ary hitombo hery sy tandraka ao aminao. Angatahanao eny lalandava zany satria mehery izy mba ahafahany mba mitarika lalanao anay, mba ahafahanay miara-miakatra sy mahita ny voninahitra amin'ny anaranao masina ty androko an'izany. Alleluia. Amen.
Halleloia. Zay sitraka indrindra andala miasantsika tao anatin'izay vavaka izay nentan'izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana anie malifitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany raha ny asina dia mahereza mifanatera amin'ny angonanao fa iny Jesosy raha ny asina. Halleloia. Ny tompo hitody Raonsoa eto Fransa kadaka efa nalabaiko teo mahereza koda Leonita iny tompontsika rehetrarehetra hanao hira anankiray aloha tsika zay ao anaty tily zany aloha mivonona tsara maka terina tsara maka baiboly fa eny tenin'Andriamanitra tsika ifampahersika rehefa eraka mizoky zamina avy eto a France. Ny tompo ary ny firehetrotsika dia zao tsika angataka amin'Andriamanitra hoe tany mafy Jesosy amin'ny 2024 ity dia rizo mba hitoetra. Halleloia. Mba tsy alo eo aminao mba hifikitra aminao lalandava. Halleloia. Amen. Amin'ny filaritra tsika rehetra
halleloia zany ny fanaritsika zany raha misy zavatra irianao a de zao irio mihitsy ny hoe jesosy a tany mafy a halleloia raha amin'ny heritaonao trotsika mbola eto indray a mbola tsy tonga jesosy etika zany mbola tafajoro ianao halleloia misy olona rehefa zavatra mazareko aminareo ty zahako a am'contecao de be de be zavatra mandeha ao de misy an'le souvenir iny partagena de isaky ny alohan'ny atory a raha efa mivadika ny andro a raha efa aorian'ny amby roa folo de mijery ny souvenir raha pitsy vao mifoa de mijery souvenir ho inona ary zao zavatra nitranga tamin'ny heritaona ohatr' zao tamin'tao de matetika misy areny fandariny fa tamy 2018 tamy 2019 tamy 2020 de misy fotoana mba mijery kely an'reny de misy anaran'olona jesosy efa nandalo tetika zany olona zany hoay zany karazana olo ohatrany hoe nareo rehetrarehetra ireo zany zao nareo rehetrarehetra ireo a de misolo olona vaovao daholo reo anarinareo reo indray amin'ny 2025 de lasa kely ny saiko hoe jesosy a engane ny olona rehetra zay nandalo teto reny na reny fahasoavanao a de mbola mba voatahirina zay voarainy teto halleloia ary indrindrindrindra mbola mivavaka izy halleloia misy tena anaran'olona tena mandeha ao daholo ny anarana mbola tsy eo daholo nareo a ohatra amjerena nareo le fandarantsika tamy 2019 reny na tamy 2018 bavaka fiambenana ohatr' zao de de misy anaran'olona tena izy a hoay karazana anaran'olo de olona oatra nareo zao ihany a ohatra tsika reo efatra ambe efapolo dimapolo oatra reo ihany fa ohatrany hoe olona hafa tanteraka mihitsy de miova hafa tanteraka mihitsy ny faniriko a ndry versitojo ny faniriko de mbola amy 2025 ley nareo reo de mbola reo indray nareo reo indray tsika za moa eto foana ny faniriko eto foana raha mbola tsy tonga koa jesosy ka na mbola 2070 ary raha mbola velona mbola eto tsy haiko zay fomba tsy haiko ndray zay sehatra ahafahana manao an'izany fa mivazay ny faniriko mbola eto any de ny olona mandalo fa za aloha de eto ihany ahako hatreto halleloia tsorako an' jesosy zany de mba iriko mbola ho eo indray ianao halleloia misy alohan'ny diantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny zokizamina misy pastera zay pastera amerikana manana fiangonana izy ao am'le tanàna atao hoe baton rouge ao a États-Unis ao ny fiangonany de ny fiangonana am'izao raha hitanareo a feno olona be de be olona ny fiangonana be de be olona de feno tanora de tena feno activité tena feno sampana feno tanora de mirehatra de anina de hipokipoka olona ny fiangonan'izay rangazy indray de zao izy taloha mpameno stady de ty mitoroteny amin'ny anisan'ny pastera nanao toriteny en direct voalohany a hoe live zany hoe eto izy mitory de mandeha amin'ny télé tam'izany mbola télé de feno ny stady efa mitoroteny zany pastera de am'izao fotoana zao efa tsy manao le mameno stady tsony izy fa nanokatra fiangonana izy efa ela de ao anatin'ny fiangonana zao mba mampiavaka ny fiangonana io antitra be daholo ny mpivavaka ao vitsy kely ny tanora fa antitra ka le pastera efa antitra izy 9 taona any izy zao na 5 amby valo de reo mpino rehetrarehetra de antitra daholo ngambany atao kely 7 ny mpino na 20 tena antitra mitovy aminazy daholo de raha jerena amin'ny maso hafa de tena tsy mandroso mihitsy zany asan'ny pastera zany ohatrany tsy manao évangélisation tsy mba manao mamaky laitsony mihitsy mba mitady ondro vaovao fa de inona ny zavatra mitranga reo olona antitra reo niara-tanora taminy reo azonareo izy za jereko amin'ny maso hafa mihitsy hoe misaotra pastera tena misaotra pastera ny olona metimety hoe tsy mandroso ny fiangonan'ny pastera tsisy olom-baovao mihitsy fa zany rehefa mahita voatahirin'ny pastera ny olona tena voatahiriny antitra oatra azy daholo amen tena voakasika ny foko mijerindre eo zany a tanora miaraka tian' jesosy efatra trantitra mbola miaraka ty zany jesosy a mba faniriko koa zany hoe reo ny zany misaotra lovely alleloia eno zany ry lovely efa antitra koa za koa efa antitra ry mampio ny efa antitra de reto mbola eto tsika tsara nge zany arak'izany izy am'izay tany mafy a tsy ho tratrantitra amin'ny fampiron'Andriamanitra tsika raha tsy tanan'i jesosy mafy alleloia
dia zany ny tena faniriana sy tena fandresena sy tena hoe ataoko hoe tena Amen Rodriguez hoe tena nisan'ny tena hitako hoe fandresen'ny pastera angamba. Za mahita izany tsy nisan'ny ndry merci tojo hitanareo hoe fandresen'ny pastera zany hoe mahatahiry olona, hoe mavita mitahiry olona, alleloia, hoe mavita mitazona an'ireo ondry ireo miara-pampitatana amin'ireo ondry ireo tsisy miala koa le ondry, alleloia. Zava-dehibe zany. Zany no faniriantsika zany mbola ho eto. Raha mbola tsy tonga Jesosy afaka 5 taona, efa teraka 3 rotojo, alleloia. Efa efatranaka ilay kikolonga, efa zavikely ny endry Lina, alleloia. Efa zavikely firy ny endry Rosemina, alleloia. Zany faniriantsika zany. Oziako efa tamin'ny taloha ohatra mihitatra kely le izy satria mba taom-baovao-tsika anao zay taloha rehefa mpitarika fotoana tany livon'ny fiangonana dia zao no teniko amin'ny pasteranay, zao koa no teniko amam-pionana, misy fotoana ho avy amin'ny fotoana antitrahako za aza avelanareo maka misotro ronono zany hoe aleo zany tsofintsika rano raha rado andeha retirety, fa za efa reraka iny asa voatosiky ny zavikeliko amin'ny fauteuil roulant za raha tsy mahatsangana intsony dia atao avy ambony alitara dia aleo za hitarika fotoana. Mety efa tsy dia mandeha amin'ny laoniny angamba ny zavatra atao fa tsy maninona, aleo za hanompan'Andriamanitra ihany. Zany ny faniriana. Zany ny tsofako rano anao koa androany. Mbola ifakahita eto indray isika amin'ny 2025. Tsisy oraraka an-dalana. Tsisy andalo fahafatesana na fahafatesana ranofo na fahafatesana ara-panahy satria misy ny fahafatesana ara-panahy eo ihany le olona fa matin'ny fanahy verin-dalana izy. Tsisy amintsika ane zany. Zay Rodriguez rendez-vous antsika amin'ny herintaona ohatr'izao mbola tsy tonga Jesosy zay l'Antony Rina, zay Jesosy Noeriko zay Darozmina, zay Akikolonga. Eto ny fotoanantsika. Fampiarahana eto indray isika amin'ny 2025 samy mbola marehatra tsara amin'ny fanompoan'Andriamanitra. Ndao isikitra amin'ny ten'Andriamanitra tahiny tompona rehetra rehetra. Ndao ary ampandrotsika nanabavitsika Zamina, halleloia. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra isika dia tahiny tompo ary nanabavy Zamina anao avy hatrany ny fitenenana dia ao aorianan'ny Zamina dia venona eto ny tenako mitondra famelabelarana tahiny Jesosy tsika rehetra rehetra. Miarahaba pastera mivady mianakavy faliko miarahaba antsika tsirairay zay takavoreto amin'izao vavoka fiambenana zao ndao sika rehefa malala dia hian'ny tenin'Andriamanitra zay teny henointsika eto dia hitantsika ao amin'ny tantara voalohany toko 70 andiny 17 ka hatramin'ny 17. Tantara voalohany toko 70 andiny 17 ka hatramin'ny 17 zay mivaky zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mafy niady tamin'ny Saul dia nifanehitra tamin'ny mpandefa zana-tspika izy ary rekitaky izy noho ny mpandefa tspika. Hoy Saul tamin'ny mpitondra ny fiadiany, soany sabatrao ka tsy atomy boraka fandrao avy irery tsy mifory irery ka hanao aho fihomezina nefa tsy mety ny mpitondra ny fiadiany fa natahotra loatra izy dia nalainy Saul ny sabotra ka nianjerany. Ny soramandry ny nafatesany Saul sy ny zanany lahy. Teto moa rehefa malalaka ao amin'ny tompo dia tantarany Saul dia ny nafatesany zanany telo lahy sy ny nafatesany Saul kosa. Dia Saul moa zany fantatratsika loatra ry havako fa dia lehilahy mahery, lehilahy nofidian'Andriamanitra tena lehilahy voahositra teo amin'ny fanjakany Saul taon'ny zanak'Israely. Dia tena nahery tokoa izy ary tena mifanohitra amin'ireo Filistina mitsangana ho lehilahy mahery foana zany lehilahy zany. Nefa moa Saul dia taty afara dia ohatrany hoe lehilahy tsy natoky l'Andriamanitra indray izy, lasa nanao manatona reny olona atao hoe tsindrian-javitra zany. Ohatrany reny raha ohatra amin'izao fiainantsika zao dia mpimasy. Nefa moa tsy zany le lalina nitondran'Andriamanitra azy dia handeha amin'ny fahamarinana, handeha amin'ny herin'ilay Jehovah Andriamanitra ny tompony. Nefa
tsy nanaiky hatramin'ny farany Saoly fa nanaonao foana. Koa dia araka ny tantara eto ry Havamalala, dia tamin'ny ady nataon'izy ireo tamin'ny farany dia nifanehitra tamin'ny Felestiny izy ireo, ary tena tsisy fiarovan'Andriamanitra Saoly teto fa tena nandeha tamin'ny heliny tena nirerika dia lasa tao anatin'ny Saoly mihitsy nitahotra zany sorohoro rehefa mafy niady satria tsy nomban'Andriamanitra izy, tsisy toky tao anatiny. Ho antsika koa ry Havamalala, raha isika izay manara-dian'Andriamanitra, aoka isika tena hahatoky ary hijoro tsara amin'ilay fampianarana henontsika tena fahamarinana zany. Aza mivadi-po eny am-pandehanana ry Havamalala, aza mivadi-tsaina eny ianao mbola mpanara-dian'Andriamanitra zao, fa mijoroa tsara manompo an'ilay Andriamanitra tena amin'ny fo feno fitiavana, ary tsy hangatsitsika, aza atao mangatsitsika ny fitiavanao Andriamanitra, tena ampitomboy foana isan'andro mba hahatonga ilay Andriamanitra zany tsy hiala amitsika, eo foana izy, miaraka amitsika foana izy, ary mibaiko ny fiainantsika, ary ny fontsika, ny fanantsika, aoka ataontsika ho io Andriamanitra io mitoetra ao mba hahatonga izy tena hiditra nitsehitra zany. Teto moa ry Havamalala, rehefa hitany Saoly fa maty ny zanany telo lahy dia Jonathan, Abinadaba, Malkisoa, naty daholo izy ireo, tena raiky tahotra Saoly dia niteny tamin'ny mpitondra ny fiadiny hoe tsoahany sabatrao ka tsatoa miboraka fantrao avy ireo tsy mifora irerika hanao aho fiomezana, nefa tsy mety ny mpitondra ny fiadiny fa matahotra loatra izy. Dia nalainy Saoly ny sabatra ka nianjerany, ary rehefa hita ny mpitondra ny fiadina fa maty Saoly dia mba nianjera tamin'ny sabany koa izy ka maty. Hitantsika eto ry Havamalala, tena lasa natao hoe namono tena mihitsy zany Saoly satria ilay Andriamanitra zany efa tsy nomba azy, dia lasa izy nanaonao foana ka dia izy mihitsy no nianjera tamin'ny sabany ny tenin'Andriamanitra dia maty. Nefa izy natahaka hoe sao dia tonga rery tsy mifora ry, ka dia hitsatoka ilay lefina dia ataon'izy ireo femehezana. Eny, tsy tena namono tena Saoly teto ry havako, nefa moa ny fatiny mbola zany tenin'Andriamanitra dia nitapahan'ireo Felestina ny lohany, dia noentin'izy ireo tao amin'ny trano fiangonana dia teo anatrehany Dagona zany n'Andriamanitra tompon'izy ireo, dia Andriamanitra sarivongana zany, dia lasa nataon'izy ireo nanao fety mihitsy zany ny Felestina teo anatrehan'Andriamanina. Nefa moa tsy hitany Saoly zany satria efa maty izy, nefa mbola nivirivreny reto Felestina, nivirivreny reto adversairany ny faty. Ry Havamalala, isika koa zay mpanara-dian'Andriamanitra, ohatra isika tsy anaiky ho ambaniny ireo ilay tsy matahotra Andriamanitra, ireo izay tsy manara-dian'Andriamanitra, ireo izay tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fontsika sy ny fanantsika azy manaiky hataon'izy ireo ho femehezana, hataon'izy ireo ambanibanin'izy ireo, fa aoka tsika handresa ny fitiavantsika n'Andriamanitra foana, hitsangana foana atsika fa l'Andriamanitra tompontsika tena mahery, ary tena izy no Andriamanitra velona zany. Raha ianao io tena manaraka sitrapon'Andriamanitra ianao, raha tena manam-pitiavana ilay Andriamanitra ianao, dia aoka dia hazoto ianao hiantso ilay Jesosy Kristy ao amin'ny toerana mangingina, ao anatin'ny tokantranonao, eo amin'ny fiainanao andavanandro, na eny amin'ny lalana ianao, dia saintsainy foana ilay Andriamanitra mombanao izy, miaraka aminao izy, tsy ataontsika ambanin-javitra zany fitiavantsika ilay zany. Satria teto moa Saoly ry Havamalala tena nandeha amin'ny fahazarana zany lehilahy zany, nandeha amin'ny nanaonao foana zany Saoly zany, ka lasa Andriamanitra tena niala taminy, tena nanalavitra azy zany Andriamanitra zany. Fa isika kosa zay tena manara-dian'Andriamanitra tena ho fontsika amin'ny fitiavantsika azy, dia tsy maintsy tafita foana isika raha tena tia
an'Andriamanitra isika. Raha tena manam-pitiavan'ilay Andriamanitra isika, mametraka zany Andriamanitra zany ao anatin'ny fisainantsika, ao anatin'ny fontsika, ao anatin'ny fiainantsika andavanandro, matahotra ny didiny antsika, ny lalana izay tokony alehantsika, atahorantsika, dia manompo azy, manamaso ny tena, manaraka ilay fahamarinana ampianarana eto isanandro sanandro, dia ho hitanao fa tena miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra io, ary tsy mamelanao rery izy, miaro anao foana izy amin'izay rehetra ataonao. Dia hitanao fa hoe ty zany mety lalina ty tokony alehanao, ty tsy tokony alehanao, ilay fanahy masina ry ava malala no mitari-dalinanao, ahatonga anao tsy solafaka, ahatonga anao tsy handeha amin'ny lalina tsy izy, satria ilay fanahy masina no mitarika anao zany. Isika ry havako aby tena tiatsika io Jesosy Kristy io, mitondra antsika tsy ho afa-baraka eo anatrehany fahavalontsika io Jesosy Kristy io, fa mitondra antsika mpandresy. Teto moa Saul ry havako aby, tena mbola afa-baraka na dia namaty azy izy, satria mitapahiny ireo tsy matahitody, mitapahiny ireto Filistina, ny lohany dia ny izy ireo teo anatrehany dagona zany. Ho atsika koa ry ava malavala, tsy mba ho afa-baraka isika, ary tsy hoentin'ireo fahavalontsika anatrehan'ilay Andriamanitra isika, satria ilay Andriamanitra tompontsika ny tena Andriamanitra velona, Andriamanitra tena mahery, ary Andriamanitra tena vondrindra mipetraka eny amin'ny seza fiandriana. Zany saintsainantsika mahatonga antsika lasa mahery, satria avy ao anatin'ny eritreritrintsika zany pitrahan'ilay Andriamanitra. Raha izay ny fieritreretanao hoe atao anatiko ilay Andriamanitra, atao anatiko izy, miasamiko izy, saintsainiko izy, tiako izy, maniko izy, ankatoaviko ny teniny, dia ampandresy ianao, tsy mba ho afa-baraka eo anatrehan'ny fahavalonao, ary tsy hitondranao eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy izy, satria ilay anjelin'ny lanitra manodidina anao, miaro anao, miady ao amin'ny fanahinao sy ny fanahiny any amin'ny fanahy tsy hita maso, miady ho anao ilay anjelin'ny lanitra zany. Teto moa Saul dia fa tsisy Andriamanitra, tsisy anjelin'ny lanitra manodidina azy, lasa izy nanaonao foana, tena matin'ireo fahavalony izy ry ava malala, tena ratsy zany ry haviko. Tsika izay efa manompo Andriamanitra eny amin'ny lalana isika zao, eny amin'ny lalan'Andriamanitra tsika mbola tsy tonga isika, satria teto Saul mbola tsy tonga hatramin'ny farany izy dia latsaka, mirabaraba teny an-dalana, maty teo am-perinasa zany mpanjakany Israely lehilahy Saul zany. Isika izay mpanara-dian'Andriamanitra mbola an-dalana isika ry ava malala, mbola tsy tonga Jesosy Kristy, tena mbola mihamana mafy ilay fanompontsika azy isika, mihamana mafy ilay fitiavantsika azy isika amin'izao andro farany izao, satria efa miharatsy izao andro izao. Isaorin'Andriamanitra mbola mitonga antsika eny amin'ny lalan-tsara, eny amin'ny lalam-pahamarina, fa ny ataontsika dia manamafy ilay finoana, manamafy ilay fitiavantsika ilay Andriamanitra zany. Teto moa ry havako aby ry Saul dia noho ny fivadihany tamin'Andriamanitra dia tena nesorina, tena fa tena vonona zany Andriamanitra rehefa nahita Saul fa nivily lalana, nanao zavatra tsy araka sitrapony, dia voatery tsy maintsy esorin'Andriamanitra amin'ny fanjakana, dia omeny izay olona voafidiny tsy iza zany fa Davida. Dia mbola vakintsika baka amin'ny tantara voalohany teo, 1:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Eny maty Saul noho ny vadihany tamin'i Jehova, dia noho ny tsy nitandremany ny tenin'i Jehova sy noho ny nakany saina tamin'izay nanao azy ho tsirian-javatra, ary noho ny tsy nanontaniany tamin'i Jehova, ka dia nivonoana izy, ary nafindrany ho an'i David zanaky Jese ny fanjakana. Amen. Tena mibaribary mihitsy ry ava malala teto ilay tsy fananan'ny Saul ilay Andriamanitra, ilay tena nanalavirany Jehova any Saul zany, tena mafy tokoa zany ry ava malala, dia nesorina tamin'ny hoe maty tokoa izy, ary tena maty teo am-perinasa, dia nafindra tamin'i Davida zanaky Jese ny fanjakana. Isika koa izay manara-dian'Andriamanitra, isika dia tsy tokony hivadibadika eny an-dalana, fa tena tokony hanaraka ny lalamarina isika, mba hahatonga Andriamanitra tsy miala manalavitra antsika, fa ho eo akaikintsika sanandro sanandro. Isika dia tsy tokony tsy hitandrina ny tenin'i Jehova, tsy tokony tsy heno ny feon'i Jehova isika, fa
tahaka izany no nialan'Andriamanitra tamin'ny Saoly zany, ary aza matoky Andriamanin-kafa riavako aby, le Andriamanitra tomponao tena ampy hitondranao ny fiainana mandrakizay, ary io Andriamanitra tomponao tena mijery anao izy, mihaino ny feonao izy, ary tena izy no eo akaikinao isanandro sanandro, ao am-ponao mihitsy izy, ao anatin'ny fisainanao mihitsy, ao amin'ny toerana tiany petrahana, raha io fonao tena madio, raha io fonao tena manakaiky Andriamanitra, tena ataon'Andriamanitra toerana ray tiany petrahana, satria nomena ho azy ny toerana zay petrahana. Dia zay nahatonga Davida riavako aby dia tena tian'Andriamanitra izy, satria ny androm-piainany rehetra dia entiny nideran'Andriamanitra, tsy nanalavitra Andriamanitra, ary tsy mba nanome tsinan'Andriamanitra zany Davida zany, fa tena nitoetra tao anatiny tokoa le Andriamanitra, nomeny lapa tao anatiny tokoa io Andriamanitra io. Ny androm-piainany rehetra dia tao amin'Andriamanitra foana mandra-pahavian'ny fahafatesany. Isika koa rehefa malala mandra-pahavian'i Jesosy Kristy any amin'ny rahony lanitra, aoka ampitomoerintsika ao anatintsika foan'Andriamanitra, tsy hanalavitra Andriamanitra isika, tsy vadika eny an-dalana isika tahaka ny Saoly, fa tena hifiditra amin'Andriamanitra foana isika, ambara-pahatonga Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Zany no tian'Andriamanitra, zany takiny amintsika dia ny hanamasiny tena sy hanaraka ny fahamarinana. Koa dia zany rehefa malala teny zay ny hendriko teto dia averintsika ho an'Andriamanitra rery hany voninahitra. Alleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Zamina tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay mamperitreritra tokoa izay netany zany. Andriamanitra marakirepasoanany amaly fitianao tombosy dia mitombo fa soavana hatrany hatrany dia mahereza hatrany zoky Zamina. Halleluia, amen. Misotra ndray koa mankasitraka azy fa ny fankasitrahana ataonareo dia mampahery andry zareo tokoa. Dolo antsika mialohan'ny novatsika idirantsika famelabelana dia raba izy mbola tsy voaraba. Raha nory Saoly gaka hoe tonga soa Thierry Albenza France tonga soa izay koa Mario Elali koa hoe tonga soa tahiny Jesosy Miriara Andriamalala Madagasikara tonga soa koa ianao zay mbola tsy voarabako teo dia tahiny Jesosy sika rehetrarehetra hitako teo koa Odetina Ranoro Malala tonga soa koa Odetina Ranoro Malala tsy fantatro moa misy anao aiza dia nisy anankiray hitako koa teo Normy Altina tonga soa eto France misy azy avana ihany moa izy tahiny Jesosy tonga soa albe zay mandray anareo rehetrarehetra eto raha mampahery anareo andro dia tongava indray rapitso. Tantara voalohany toko fa folo andininy fahatelo mahita hatramin'ny anao fa efa mampahery tsika eto androany aminaran'i Jesosy ary mafy niady tamin'ny Saoly, ary mafy niady tamin'ny Saoly dia ny fanehitra tamin'ny mpandefa tsipika izy ary raiky tahotra izy noho ny mpandefa tsipika. Zao le izy aloha fa kitsika tsara ny ten'Andriamanitra, ary mafy niady tamin'ny Saoly. Zany hoe tsy dia tena voatery hoe niady mafy, fa tamin'ny Saoly dia mafy niady. Azonareo le zavatra tiako hatongavana. Ohatra zany hoe raha ohatra zany zao misy mpilalao baolina kitra dia raha ohatra zany ohatra hoe ekipan'ny France hicontre amin'ny Argentine ohatra na Brésil ohatra ny azy zany dia izay hitantsika tsara tamin'ny mondial fa nikaresin'ny France Argentine na dia samy mahay fa raha iny finaly iny ohatra hoe Barreane natao teo dia zao ny zavatra voalaza. Raha teo anatrehan'ny ekipa frantsay dia teo eo ihany niady ny lalao, fa raha ho an'ny malagasy iny ohatra dia zao ny tsy maintsy zavatra draka hoe mafy tamin'ny malagasy niady lalao baolina kitra iny. Azonareo hoy ny ten'Andriamanitra ary mafy niady tamin'ny Saoly.
amin'ny saoly zany io a tena ady efa mafy be mihitsy io, mafy tokoa satria zao zavatra andrany ny filistina nanenjika fatratra ny saoly sy ny zanany ka matina ny filistina jonatana sy abinadaba ary malkiso zanakalahan'ny saoly. Fa fanontaniana apetrako aminao, ny sujet de saoly, maty ve saoly? Ny saoly mbola tsy maty, fa ny fahitany saoly an'io ady satria maty ny zanany a de ozy saoly hoe mafy be ty ady ty, ary rehefa natsapo saoly hoe mafy be ty ady ty a de tsy nanana eritreritra no tafavoaka amin'ny ady tsony saoly. Ataovy ambony ny moraly anao am'ty 2024 ity, fa tsisy ady mafy aminao zany eo, fa miondrika eo anatrehanao daholo ny ady, mifanena aminao ny favalo fa miondrika eo anatrehanao ny favalo am'ty 2024 ity. Tena inoy zany ary apetrao anatin'ny sainao, tenenao am' Jesosy mihitsy, tsy mafy amiko ty 2024 ity Jesosy, fa mafy ny ady tamin'ny saoly sy tamin'Andriamanitra. Hoe tena mafy tamin'Andriamanitra ty ady ty, fa mafy tamin'ny saoly. Teneno mihitsy am'ty androany no miteny Jesosy tsisy ady mafy amiko fa resiko daholo reo. Zao no tena problème ary tiako anao tena iano tsara eto androany. Mafy ny ady tamin'ny saoly a, zany hoe sao zany efa tena to de hoe tena tsika ndray de tsy haresy eto zany tsika, efa maty ny zanako anankitelo. Possible ange maty ny zanako anankitelo tao anatiny ady fa ianao tsy maty, ary mbola possible ange anao mbola andresy. Tenin'Andriamanitra dia milaza mazava mbola misy azo antenaina ho an'izay rehetra velona. Raha mbola velona aloha ianao, aza mijery izay maty aloha, fa jereo hoe ianao mbola velona, tsy hoe maty ny hafa dia ianao maty, tsy hoe tsy nahomby ny hafa dia ianao tsy maintsy mahomby. Hoy zany hoe tena hijery valiny examen ianao zany a, dia hoy izy zay namanao faina aminao, afaka fa ianao tsy afaka, ary ianao tsy afaka, ary ianao tsy afaka, to dia hody ianao safo zany tsy afaka. Mandana jereo ny anaranao, reny afaka possible tsy afaka, fa ianao tsy reny, ianao mety afaka. Nga reny no toko tamin'Andriamanitra, ianao ny nafantatrao fa zany toko tamin'Andriamanitra. Nao navaliny ianareo tsy afaka, ary ianao tsy afaka, ary ianao za koa tsy afaka, miara-hody aminareo fa tsy afaka daholo tsika zany e. Tsy ry havana, dana jereo ny anaranao, ianao ny nomboky ny olona afaka eo ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Ary mafy ny ady tamin'ny saoly, dia nifanendra tamin'ny mpandefa tsy pika izy, ary raiky tahotra izy noho ny mpandefa tsy pika. Naninona moa nifanehatra, sao dia mba diso ary io teny io fa hoe ary dia nalefa ny zanona tsy pika ny tsy pika dia vo saoly, nasiny ny mpitondra zanona tsy pika. Nifanehatra, mbola tsisy ady teo amin'ny saoly, fa ny sain'ny saoly a efa resy ahako, dia vao mifanehatra tonga dia raiky tahotra reny ary le izy. Le mpandefa zanona tsy pika ve nandefa anazy, nandefa zanona tsy pika taminy, ary fanontaniako mipetraka aminao, maty ny zanona tsy pika ve saoly? Tsy ny valiny, nifanehana fotsiny nge izy sy ny mpitondra zanona tsy pika, fa tsy naninona azy zanona tsy pika, ny mpandefa zanona tsy pika. Fa i saoly efa mivonona ny ho resy, dia efa mivonona ny ho faty. Ianao tsy mivonona ny ho resy ary tsy mivonona ny ho faty zany. Ninonina eo an'ny lojika, inona ny problème tsy teo an'ny lojika, iza ny tsy efa mifanehatra tamintsika, fa navenany Jehovahandriamanitra mikitika anao ve? Ianao ihany dia efa maly, tsy ny valiny. Nifanehatra tamin'ny mpandefa zanona toka izy dia niraiky tahotra ma ary hoy saoly tamin'ny mpitondra, fa ny sabatrao ka tsy atony broka fandrao ho avy reny tsy miforika hanao ao fimezana. Hitanareo ilay zavatra nitranga tato anatin'ny saoly a, efa nandroso zavatra be dehibe
hoy Saoly rehefa de efa zanatrika de ho avy zao ry zareo de ataony fimehezana ahako de avy eo avy vonony de avy eo ataony ry zao aza hitako ka tsika mpiteny any zavatra aza hitako ka sao temba izao raha tonga eo aza hitako ny zany reneny mpiteny an'izany tsika tsy mpiteny an'izany aza hitako ka tonga avy any iny olona iny de hitan'le zavatra ohatray tonga de mitodina ty amiko de ataona toa de vita mpiteny an'izany daholo tsika eviteo zay zavatra zay tena eviteo zay zavatra zay satria ianao ihany mamorona n'le zavatra atao an-tsainao tsisy idiran'Andriamanitra zany tsisy programan'Andriamanitra zany raha hoe disy mpaminany tonga de niteny taminao hoe efanena amin'ny zanatsipika ianao ry Saoly de ho ataony hafa baraka ianao de mihezana anao de vonony ianao afy zay fa i Saoly daholo ny namorona an'izay tao anatin'izay vokatry n'inona vokatry ny fahitany maty ny miaramila maty ny zanany de nanotohizany am'izay le izy ijoba tena ny teny rehefa itsika ny tena Andriamanitra ny Joba 7 tena tiako mihitsy evitenao zay teny zay aza hitako ny zany sao de mba raha mba sanatrizao aza miteny an'izany tsony ianao manomboka hoy Joba 7:5 fa izay atahorako no mahazo aho ary izay angovitako no manjoa Joba 3:25 fa izay atahorako no mahazo aho izy izy ary izay angovitako no manjoa dikan'izany aza atahorana le izy fa manjoanao aza hitako ny zany ka tena zao ny zavatra andra de hoaizany ale atsika zanako mbola kely de za zany ary de ikatra-piritaona de zao tonga ianao de rera ianao ihany namorona an'le izy tsy Jehova tsisy idiran'ny Jehova zany fa ny sainy Saoly ihany fanehatra amin'ny mpitondra zanatsipika vo fanehatra fotsiny zao sao nataony reto de le mpitondra zanatsipika io mbola tsy nanana eritreritra tsy mbola fantatra mihitsy programa mampandefa zanatsipika ary mbola tsy hainao mihitsy ke zay ataony Jehova am'ireo mpitondra zanatsipika ireo tadideo fa Jehova ny tompony teny farany tsy mpitondra zanatsipika Jehova alleluia akikologa aza hitako ka azo trano be zay zao aza hitako ka tena feno zato mpijerentsika aza hitako ka 50 isany atao batisa am'ty tena kakosana tsika miteny akikologa manao ohatra ny daholo aza hitako ka azo trano be araka teny Jehova zay natahorako amin'ny toka mahafinaritra kosa alleluia tena fanehana tamin'ny zanampandefa zanatsipika izy de raiky tahotra izy no mpandefa tsipika de hoy Saoly tamin'ny mpitondra zavany tsatoy sabatra tsoiny sabatra aho de tsatoy fa nahoana Saoly ary zao matahotra izy Saoly ny omenatra ary io efa toetrany Saoly hatramin'izay i Saoly matahotra ny amin'ny vonainy sarotiny amin'ny vonainy Saoly vo io vonainy io vo kitikitika de tena tsakany Saoly tsy tatony Saoly zany hoe etry tsy tatony Saoly zany hafa baraka de alohan'ny Saoly maty tenao rehetra no misy fotoana Saoly mandeha manao tsinety teo anatren'Andriamanitra andikany tsika ijery tena raniny amin'ny Saoly ary amin'ny Samuela voalohany 5:10 Samuela voalohany 5:10 ny Samuela 5:10 ty de ny tsy nahatanterahan'ny Saoly ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Amalekita sy nandavan'Andriamanitra azy tamin'izany izao zavatra nitranga tsy ny vonoan'ny Saoly hiagaga mpanjakan'ny Amalekita de tsy ny vonoan'ny Saoly zay omby matavy rehetrarehetra fa ny mahia naringany nefa Jehova niteny hatramin'ny zaza madinika hatramin'ny biby fiompy
dia aringano ny Amalekita. Dia tsy naringany Saoly. Tonga Samuel mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Hozy izy Andriamanitra tamin'ny Saoly. Nahoana? Hoy ny tena Andriamanitra zany amin'ny andininy faha 1 efa kitsika Samuel voalohany toko 15 andininy faha 1 manenina no nanavoaka ny Saoly mpanjaka fa ny fanarahana azy ka tsy natanteraka ny teniko. Dia tezitra Samuel ka nitaraina tamin'ny Jehovah Andriamanitra nandritry ny alina. Andriamanitra ny teny hoe aringano ny Amalekita, dia tsy naringany Saoly no matavy sy ny mpanjaka Iagaga. Nefa Saoly tokony ho eo, tokony ho mpanjaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia betesa Samuel amin'izay izy tarehy amin'ny andininy faha 12. Naka efa kitsika manontolo ty tantara hoe mahafinaritra ty Samuel voalohany toko faha 5 andininy faha 13. Ary Samuel tonga teo amin'ny Saoly dia hoy Saoly tabla ho tahiny Jehovah ne ianao, efa natateraka ny tenin'i Jehovah hitanareo, aza efa natateraka ny tenin'i Jehovah hono izy. Dia hoy Samuel, inona nefa zany fibaraleko ny Andriamanitra sy ny sofiko sy ny fimamahan'ny omby zany? Hoy Saoly, avy tany amin'ny Amalekita nitondrana ireny, fa ny olona namela izy, ny olona hozy izy hitanao. Saoly zany tsy te ho diso mihitsy, ny olona rehefa izy mpanjaka. Izy mihitsy kely namebaka hoe aza ringana ny matavy. Fa zay fa ny olona namela azy Andriamanitra sy tsara indrindra mba ho vonona atao fanaritra ho an'i Jehovah, fa sisa naringany ihany avokoa. Hoy Samuel tamin'ny Saoly, aoka izay fa ambarako anao izay lazain'i Jehovah tamiko. Dia hoy izy taminy ambara ho azy. Dia hoy Samuel, na dia neverinao ho kely aza ny tenanao, moa tsy tonga alohan'ny firenen'i Israely va? Ary Jehovah nanositranao mpanjakan'i Israely, ary Jehovah naniraka ka anao hoe mandehana ka aringano avokoa ny Amalekita mpanota ary miadia amin'ny ambaram-paringana. Koa nahoana ianao tsy nihaino ny feon'i Jehovah fa nanao ankazakazaka tamin'ny babo ka nanao izay ratsy teo ason'i Jehovah. Fa hoy Saoly tamin'ny Samuel, efa nihaino ny feon'i Jehovah ihany ka nandeha tamin'izay nanirahan'i Jehovah ary nitondra ny Agaga mpanjakana Amalekita sady naringana ny Amalekita rehetra. Nefa nangalany olona, mbola ny olona any tanareo ny olona ray mpanilika fahadisoana dia olona tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ianao ny mpanjaka, ianao ny tompony andraikitra, raiso ny fahadisoanao efa nisy fahadisoana. Ny olona mpanilika fahadisoana tsy ahita rano anaty an'Andriamanitra zany. Dia nailina ny olona, nefa niosisy ny olona, nefa nangalany ny olona ny mbe manosy, zany izy zany tsy diso dia zay soa avy amin'ny zavatra naringana mba ho vonona atao fanaritra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao Gilgal. Hoy Samuel, sitraka Jehovah moa fanaritra hodorana sy ny ratsa-drà mihoatra no mihaino ny feon'i Jehovah. Eny manaraka ny tsara no mifanaritra ary ny mihaino ny tsara no saborana ombala. Fa ny mihodina dia toy ny heloka sy amin'ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafimy. Satria nandany tenin'i Jehovah ianao dia nilavo ny tso-mpanjaka kosa. Ary hoy Saoly tamin'ny Samuel, efa nanota bebaka zany efa nanota, efa nandika ny tenin'i Jehovah sy ny teninao, fa natahotra ny vahoaka ka nihaino ny feo. Koa ankehitriny masina ianao mamela ny heloko ary miverena amiko indray mba hiangovako eo anatrehan'i Jehovah. Fa hoy Samuel tamin'ny Saoly, tsy verina aminao fa anao efa nandany tenin'i Jehovah ary Jehovah kosa efa nandanao tso-mpanjakan'i Israely intsony. Ary noho ny hodina andeha Samuel dia nahazoany Saoly tamin'ny sisin'akanjony ka tritra. Nalohan'ny Saoly nitazona ny Samuel toy izay nitazona ny Jehovah, bebaka amin'i Jehovah. Dia hoy Samuel tamin'ny Saoly, efa triarin'i Jehovah kosa ho afaka aminao androany ny fanjakan'i Israely. Ka efa nomeny namanao izay tsara no ianao, ary koa ny tokony Israely tsy mba naingana ka hanenina fa tsy olona izy ka hanenina. Fa hoy Saoly, nareo tsara ty. Fa hoy Saoly, efa nanota azy aho, kanefa masina ianao mba homeo voninahitra eo anoloan'ny loholoka sy eo anatrehan'i Israely ary andeha ry ara-miverina amiko indray mba hiangovako eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary Samuel dia niverina nanaraka ny Saoly indray, ary Saoly nikoaka teo anatrehan'i Jehovah. Hitanareo ny problème an'i Saoly voalohany indrindra ny matavy aloha ny azy ny tiany no nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa manarakaraka an'izany, na dia efa hoe notriariny ary nitazominy Samuel dia niteny Samuel tsy mpanjaka intsony ianao, tsy izay ny azy ny problème, tsy hoe Jehovah tsy miaraka aminao intsony, tsy izay ny problème, fa ny problème mba ho hitan'ny vahoaka hoe mbola mpanjaka ihany izy, mba ho hitan'ny vahoaka fa mbola mikohaka eo anatrehan'i Jehovah miaraka amin'ny Samuel ihany izy.
dia indrasy ny akoka teo anatrehany Jehova. Tsy Jehova ny akoho fa ntsony ny zava-dehibe taminy fa izy mbola hitan'ila Saoly kosa aloha bravo tanareo enatra menatra i Saoly ny hetra anatrehany olona, menatra Saoly ny amin'ny tenany ary arovany ny voninahitra ny tenany. Efa jerinareo jerena nge Davida any amin'ny Samuela faharoa 12 any mba nanota koa Davida tena nariny natana-paminany izy zao mba tenin'ny Davida Samuela faharoa 12 différence sabe mihitsy nazy roa lahy. I Saoly rehefa nanota tariha dia nahirany tamin'ny vahoaka dia avy eo indray tiany fotsiny mba hampisehoana amin'ny olona hoe tsy naniny zany izy dia hitan'ny olona zany Saoly normal ihany. Fa jerinareo tsara ny Davida hoy Davida tamin'ny Natana Samuela faharoa 12 ary hoy Davida tamin'ny Natana efa nanota tamin'i Jehova nanaisotra ny Elikao. Hitanao zay teny tsotra fotsiny tsisy hoe za nge nanota tamin'i Jehova nanota ihany efa mpaneno ihany fa ny olona nge tena nandrisika anay hoy le vehivavy fotsiny nge maninona ary izy no mandro laoko dia za kosa nge inona ary ny fotoko amin'izany. Tsy zany fehezanteny ray tena ren'Andriamanitra, fehezanteny ray tena nitsatoka tany amin'ny fon'Andriamanitra. Hoy Davida efa nanota tamin'i Jehova, tsisy resabe diso ahy fona Jehova, tena nanota Jehova. Samy hafa zany fa neny Saoly za nge nanao ihany aho kosa za kosa nge mba namony ihany aho ny olona nge tena nanao tena fa tsy za inona ary ny fotoko amin'izany. Davida tsy zany, Davida tena niteny tena marina anao tena nanota tena nangataka tamin'ny Natana rehefa ifony tsy nataony intsony Jehova teneny tena tratra nanota tamin'i Jehova. Zany ny problème Saoly tato amin'ity tantara voalohany ity. Fa ny era tamin'ny mpandefa zana-tsipika izy dia raiky tahotra izy dia matahotra sao imehezan'ny olona dia alohan'ny namono tena. Tsika nge ry havana malala ny fiainantsika ny hitondran'Andriamanitra tsika miakatra tsika dia midina dia miakatra tsika dia midina. Misy fizaham-toetra keo amin'Andriamanitra. Hoy izy ama hoe eloka hibaboana motarariny marina zany ary Jehova tena azo arovana an'izany. Za ry havana malala tena resy lahatra amin'ny zavatra teneniko aminareo ty, resy lahatra tena resy lahatra tena resy lahatra raha hibebahany io Jehova io mamela, tena raha hibebahany Jehova io mamela. Teto Saoly voadidina fahavalo fa niera tamin'ny mpitondra zana-tsipika. Raha zany teo amin'ny toerany mibebaka loza Jehova tena mifona moa zahay tena inona ny azoko atao Jehova fa verina aminao fa ireo mpitondra zana-tsipika. Zany hoe Jehova velanao faty eto tsy nanontany an'i Jehova intsony izy fa napakeviny zany hoe tsy ho afa-baraka eto tsy mehezan'ny olona zany. Dia jerena hoe zavatra nitranga dia nitenena zany mpitondra sabatra ny hoe vonoy aho izy tsy atoy amin'ny sabatra ahako dia tsy nety le mpitondra sabatra dia nalainy ny sabatra dia namono tena izy nianjerany le sabatra ary rehefa hitany dia nalainy Saoly ny sabatra ka nianjerany ary rehefa hitany mpitondra fediny fa maty Saoly dia mba nianjera tamin'ny sabany koa izy ka maty. Nareo nitarika inona koa zany Saoly, nitarika fahafatesan'olon-kafa ihany koa. Hitanao zany le isika tokony hitarika fahavelomana ho an'ny olona fa tsy hitarika fahafatesana ho an'ny olona zany. Amen. Ny tena marina olona tokony hamono tena mifanena aminao io tonga dia teo velona te hiaina indray fa tsy olona tsy olona mbola mihaino izao mahita anao dia kivy nefa ianao mpanjaka. Aza velona mitondra fahakiviana ho an'ny olona zany mahita anao. Ekeko fa mandalo ady ianao fa Davida ry havana nampahery ny tenany tamin'i Jehova fa raha ianao io ny kivy tonga dia izy tsy ianao moa le efa mivavaka be tena kivy ianao. Kivy koa inona ntsony ny azoko atao raha ianao zao nefa kivy izy ny olona. Dia niara-maty Saoly sy ny zanany telo lahy ary ny ankonany rehetra. Ary nitany lehilahy rehetra tamin'ny Israely teny amin'ny loha safa nandositra ny olona ary maty Saoly sy ny zanany dia niala tamin'ny tanànany izy ka nandositra ary dia tonga amin'ny Filistina ka nonina tao. Dia zao ny zavatra nitranga teo.
nalain'ny tapahany olona ny Filistina alohan'ny Saoly dia nataony tao amin'ny tranon'Andriamanitra dia tanteraka tokoa ilay tenin'ny Saoly mezany dia mezany olona io amin'ny lohany tanteraka ilay zavatra neritreretiny. Nefa eritreretinareo ny tena marina tamin'ny tantara io afaka hitantsika ny amin'ny Samuela faharoa. Takeo vakitsika kely Samuela faharoa toko voalohany. Zao ny tena fadihan'ny tantara io. Any amin'ilay tantara voalohany izy to dia namono teny Saoly dia maty. Fa tsy mbola maty Saoly. Tsy nahafaty an'ny Saoly ilay nianjera tamin'ny sabany fa mbola nijalijaly, tsy mbola tapitra teo ny ainy. Tao vakitsika eny tantara entoka faherezana anao androany. Samuela faharoa toko voalohany. Vakiko manontolo aminao manomboka amin'ny andinin'ny voalohany hatrany amin'ny andinin'ny hatramin'ny faha 15. Ny soramary dia nataon'i Davida rehefa naharena fahatesan'ny Saoly sy ny hira fisaonana nentin'ny saona azy. Andininy voalohany. Ary noho ny maty Saoly dia niverina avy namono ny Amalekita Davida. Jerinareo tsara Amalekita Saoly ny tokony hamono azy. I Saoly maty, Davida niverina avy namono Amalekita. Tsy Davida ny nahazo baiko tamin'Andriamanitra handringana ny Amalekita fa i Saoly. Izany hoe izao. Raha sanatria tsika tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, Andriamanitra hanangana olona hanao ny sitrapony. Mahatonga antsika tena hoe alohantsika ihany manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ndao ataontsika. Fa Andriamanitra ankiravana mahita olona mpanao an'io fa tsy hanao-tsika. Mampatahotra be tena eny amin'ny apokalipsy hoe ny raha ohatra ianao tsy miverina dia ho esoriko aminao ny fanaovan-jironao. Fanomezam-pahasoavana nge zany. Manana fanomezam-pahasoavana manao délivrance ianao fa tsy ampiasainao mihitsy io. Lozana manao zavatra fa tsy misy ilana zavatra tsy ataonao. Izany no teny anao mitandremo. Sao esorin'Andriamanitra aminao ny fanaovan-jiro. Fa malahelo mitomany Davida avy namono Amalekita. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy lehilahy iray tonga avy tany amin'ny miaramilan'ny Saoly. Tritrany akanjo sady nioso tany ny lohany. Rehefa tonga teo amin'ny Davida izy dia niakohaka tamin'ny tany ka nitsoaka azy. Ary hoy Davida taminy, avy taiza moa ianao? Ary hoy izy, afaka nandositra tany amin'ny tombon'Israely aho. Ary hoy Davida taminy, nanao ny tany, masina ianao ambarao amiko. Dia hoy izy, ny olona nandositra tamin'ny ady ary be dia be no niapatrapatra sy maty, ary maty koa Saoly sy Jonatana zanany. Ary hoy Davida tamin'ilay zatovo niteny taminy, ahoana ny ahafantaranao fa maty Saoly sy Jonatana zanany? Dia nanambara tamin'izy ilay zatovo fa hoe sendra teo amin'ny tendrombohitra Gilboa aho, ary indro Saoly nitehina tamin'ny lefony, ary indreo ny kalesy sy mpitaingitra soavaly nanenjika azy mafy. Dia nierika izy ka nahita ary niantso izy dia hoy ity aho. Ary hoy izy tamiko, iza moa ianao? Dia hoy izaho taminy, Amalekita aho. Ary indray izy tamiko, masina ianao adoniny kely ahaka vonoy fa marary mivokon'ozatra. Mbola tanatika ny haiko. Dia anatin'azy aho ka namono azy satria fantatro fa tsy ho velona izy rehefa resy. Ka dia nalaiko ny satroboninahiny teny an-dohany sy ny fehitanany teo amin'ny sandrany ka nentiko tany amin'ny tompoko, tetỳ amin'ny tompoko izany. Jerenareo tsara ilay tantara. Saoly zany nifanena tamin'ny Filistina tamin'ny mpitondra zanatspika. Tonga izy dia namono tena tamin'ny sabany. Dia nefa izy namono tena iny mbola tsy maty izy fa mbola mijalijaly teo ihany, mbola afaka niresaka. Dia nisy lehilahy ray sendra nandalo. Mazava ny adiny teto amin'ny Saoly dia adin'ny Israely sy ny Filistina. Fa zao noho ny tahotra Saoly dia novonoiny ny tena naakselereny ny fahafatesany. Tsy Filistina ny namono azy. Iza ny namarana ny tantaran'ny Saoly teto tany? Amalekita, lehilahy ray sendra nandalo. Iza moa io Amalekita io? Io nge nasena ny vonoiny Saoly tary amin'ilay nibedesana anazy. Io nge le nibedesana ny Saoly tary fa naninona tsy naringanao e? Za miteny anao androany, raha tsy haringanao io Amalekita io, ao amin'ny fotoana ifanenana eo aminao, ianao le reradreraky ny ady iny no mifanena amin'io, io ny hamono anao. Zany mila tena mampite atsika ny Amalekita. Fahotana nge le Amalekita. Io fahotana lolovintsika io
mbola matanjaka rapanantsika dia milalao an'io dia avelantsika eo io miandriandry eo io fa amin'ny fotoana tsy ampivavaka ianao amin'ny fotoana reraky ny ady ianao tsangany io Amalekita io no mamita ny tantaranao tandremo vonoly Amalekita izy ary zao ny tenyile Amalekita io izy fantatry fa raha resy dia tsy velona iza no teny an'izany iza no teny fa raha misy olona resy anazy dia tsy maintsy maty ny Amalekita no manana fisaina zany vao resiresy izy ndao vonoina fa tsy hevitra tsony amin'io zany no fisainany Amalekita nen'ny Amalekita zany a vao misy olona reradreraka ohatratsika miompy akoho ihany miompy akoho tsika taloha dia voan'ny barika dia vanomboka dotiny le akoho to dia hoanina vonoina aingana hoanina satria tsy sitrana tsony fa voan'ny barika mbola velona dia vonoina ampalahelo be anahy mahita an'ilay olona le mbola vo marary mafy dia fa tonga dia nomena amin'ny olona ny fony satria izy tsy ho avotra tsony dia tonga dia nomena olona ny fony a dia maty izy mbola velona zany a fa hoe tsy atenena tsony hoe herinandro sisy io miaina andeo hoe sorona ny fony dia mena olona efa mitady ho faty ary mampalahelo zany raha manoloana zavatra ohatr' zany tsika mampalahelo satria tsika mpitondra bavaka fantatsika fa raha misy olona mba fahafatesana tsika bavaka io andriamanitsika io na dia resy azy tsika tsy voatery maty resy ianao androany Andriamanitra afaka mbola mampandresy anao raha-pitso raha lava ianao androany mbola afaka atsangan'Andriamanitra fa tsy hoe lava ianao androany dia potika ianao dia resy ianao dia maty ianao tsy marina zany fa zany no fisainany Amalekita fa tsy fisainany Jehovah zany ny problème ny Saoly dia zao tsy niaraka tamin'i Jehovah intsony Saoly tsy niaraka tamin'i Jehovah intsony Saoly fa raha mbola niaraka tamin'i Jehovah i Saoly tsy maty teo Saoly ry havana inona ry havana niady tsy efa nilalovana misy fotoana nge havana Saoly tena nitarainina tany jerenao le tsara ry Josafata tena nanoloana fahavalo tena niteny hoe tena Jehovah tsy vitako fa ianao mahavita an'io resy amboalohany raha tsisy an'i Jehovah isika reto nge havana na fitondra zanatsipika mifanena amintsika ary maharesy atsika na tsy mandefa zanatsipika raha tsy miaraka amin'i Jehovah tsika Davida nisy fotoana resy lasa ny ina moa lasa ny fahavalo ny vady amanjanany sy ny arenany fa rehefa tany any Jehovah izy hoenjehako va nijirika tany any Jehovah fa ho azonao re lasa Davida zany hoe resy avenandresy fisainany Amalekita rehefa reradreraka ianao resy zay ny dikan'izay za androany no tenanao ianao reradreraka io tsy resy ny dikan'izany tena tsy resy zany ianao iza no miteny anao fa resy ianao iza no miteny anao fa tena potika ianao tsy potika zany ianao reradreraka ianao io mila vavaka ianao io mila miverina amin'i Jehovah ianao io Davida rehefa nenjehan'ny olona namany ihany ny kamono azy Jehovah nitsoaka tany an-tendrombohitra izy rery tsy navimbina ninina fa tany amin'izay izy nampairiny tena nataon'i Jehovah fojeo moza Jehovah foana mo Jehovah misy Jehovah ndana fahaveriko ianao naninona nandresy Davida faly indray ny olona nitondra babo be dehibe indray mody babo zany nefa nitondra babo miverina zany angery havana io e fa ny olany Saoly teto dia zao raha vakitsika tsara le tantara raha vakitsika tsara le tantara teo tantara voalohany verina le tantara voalohany toko fahafolo teotsika andininy fa 13 eny maty Saoly no nivadiany tamin'i Jehovah dia noho tsy nitandrema amin'ny tenin'i Jehovah sy noho nakany saina tamin'izay nanao azo tsindrin-javatra ary noho ny tsy nanontaniany tamin'i Jehovah ka dia nivonoana izy ary nafirinao an'i Davida zanaky Jese ny fanjakana raha vakitsika tsara andiny fa 13 io tsy nisy avy amin'i Jehovah ny faharesen'ny Saoly fa avy amin'ny Saoly foana ny sujet atsika eto Saoly maty satria naninona i Saoly nivadika tamin'i Jehovah tsy Jehovah nivadika nananary an'i Saoly fa i Saoly no nivadika tamin'i Jehovah i Saoly tsy nitandrina ny tenin'i Jehovah i Saoly na dia naka saina tamin'izay nanao azo tsindrin-javatra ary Saoly no tsy nanontany an'i Jehovah dia inona ny zavatra nitranga dia nivonoana izy nivonoan'i Jehovah fa izy tsia vonoan'ny Amalekita izy satria izy tsy niarina andeha tamin'i Jehovah
ry havana Jehova tsy mamono zany fa ny fialantsika amin'ny Jehova no mahatonga antsika vaovao. Ny zava-mitranga ry havana dia zao ampaherezako anao ty teny ty raha teo amin'Andriamanitra foany Saoly tsy maty, raha nitoky tamin'Andriamanitra foany Saoly tsy maty, ekeko fa mety tsy mpanjaka ntsony Saoly, mety solom-panjaka izy, tsy maninona nge zany. Inona ny tsara, ianao mpanjaka sa ianao tsy mpanjaka fa velona. Ny fiainana nge ry havana nateneniko anao fa tsy ny zava-dehibe hoe ianao mpanjaka, ny zava-dehibe ianao velona. Ary raha zany toeram-boninahitra zany afindrafindra an'Andriamanitra toerana hoe tsika mba ahitantsika ahitan'Andriamanitra tsika aizany fotsika. Mahantra ianao androany afaka anakarena ianao, possible ianao mbola miverina sahirana, aveo indray ianao miverina manan-karena. Tsy Andriamanitra no te hilalao ny fiainanao fa Andriamanitra te hitany eo am-ponao. I Davida nanentina tsy netiny natao, natany an-tsaha izy, natany an'ala izy, nampanjaka izy, nanietry voninahitra izy tamin'ny andro ny Absaloma, niverina niakana tendrombohitra tsy ny kiraro, ny baby-tanana, ny saridoa, fa mbola tiany Jehova foana. Fa i Saoly tsy zaka ny Saoly zany hoe za ve dia lasa tena mampimeny olona laoko maty. Ry havana, tianao Jesosy. Ty amparenao androany ny taona 2024 okerahanao amin'ny Jehova. Jesosy tena nyteny raha misaraka amiko nareo izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Vao tsy nisy an'i Jehova teo amin'ny Saoly, mpitondra zana-tsipika tsy nitifitra zana-tsipika nampatahotra azy, nahatonga azy namono tena mihitsy. Fa raha miaraka amin'ny Jehova ianao na dia efa zana-tsipika azy, ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa ny fehadiana rehetra voaforona hamelezanao dia tsisy ambinina. Raha miaraka amin'ny Jehova zany ianao na mifaniana amin'ny mpitondra zana-tsipika na mitifitra anao daholo ary mpitondra zana-tsipika zato, tsisy tanteraka aminao reny. Na mbola misy zana-tsipika ary mbola izy nitondra fanasitranana ilay balsamo mavo karazana ka miteny anao androany na ho antsika nisaraka amin'ny Jehova. Raha misy tandrevaka, misy tsiramina nataontsika tadidio foana fa i Adama ry havana rehefa avy nanota dia zatra nataony Adama niafina an'Andriamanitra izy. Fa za tena sûr et certain an'ity zavatra ity fa raha vao avy nanota i Adama nandeha miverina ny azakazaka tany amin'ny Jehova inge Jehova tena tafahinana an'ilay izy Jehova. Jehova ve androka an'izy Adama? I Adama niafina nge ny problème. Jehova indray nge no nitady any Adama e. Androany niteniko aminao, nitoro-hevitra aminao, anao tsy nety ianao. Nisy tandrevaka nataontsika tamin'ny 2023 iny ry havana malalo fa eny amin'ny zana-tsipika isan'andro isan'andro sika fa andaontsika hiverina amin'ny Jehova. Andaontsika hiteny hoe Jehova tena nanao meloka, tena tsy nety nataoko Jehova, mifona Jehova fa za tena miteny anao fa ho averin'i Jehova aminao hatramin'ny fanjakana. Izany tsy diso tao amin'ny baiboly tao ry havana. Fa maninona ny misy olona diso tao amin'ny baiboly? Fa navelan'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra ho porofona amintsika rehetra. Fa tompon-daka ny famindrapo Andriamanitra, tompon-daka amin'ny famindrapo i Jehova Andriamanitra toriko aminao io. Afaka mindra fo aminao izy, ary raha mindra fo aminao izy raha manaiky ianao androany ny condition amin-dran'Andriamanitra, aiza moa ny ahafahan'Andriamanitra mindra fo aminao raha ianao aza tsy hiverinao? Aiza moa ny ahafahan'Andriamanitra mamindra fo aminao raha ianao aza tsy hita? Iza ny nanao ny marina? Ny anjely ao an-danitra ny manao marina isan'andro. Fa isika misy fotoantsika solafaka. Saoly solafaka, Davida koa mba solafaka. Fa Davida vokiandro teo amin'ny fanjakana. Andriamanitra mananatra. Andriamanitra tena mananatra. Fa Andriamanitra nefa tia antsika. Ary Andriamanitra tena mamindra fo. Ary tsy maty ny mpitondra zana-tsipika zany Davida. Ny fanena tamina tena fahavalo karazany be dia be Davida tamin'ny andro. Foi Davida hoe tanora taloha izy antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina ka navoy na zanaka ka mangatakatiny. Zany mba expérience ny Davida tamin'ny rahany tamin'Andriamanitra. Tsy misy afon'Andriamanitra zany io. Na ahoana ianao no afon'Andriamanitra. Mahereza
atao iverina amin'Andriamanitra sika. Anao hira anankiray mahafinaritra be sika fa raha misy aminareo no izara fahatsapana, inona ny zavatra voarainareo androany. Tonga tsika eo amin'ny fotoana fizarana fahatsapana dia manasa anao ino ny kantoko atsoy amin'ny messenger ahako rado akiradio afaka mizara fahatsapana ianao. Inona ny zavatra voarainao androany, inona ny zavatra nakasika anao, nandonanao, halleloia, dia afaka zarainao anaty fizarana fahatsapana zany dia manasa anao halleloia. Laso aloha halleloia. Laso aloha efa misy tafiditra mialatsy ohatry nisy tsy nety kely ny kantoko tonga dia maty tanteraka ny telefoniko ray. Nasika aloha apiditra olona anankiray ary izara fahatsapana, halleloia. Tampandrosotsika ny rahalahintsika tojo izara fahatsapana. Inona ary ny fahatsapana zarain'ny tojo, inona ny voakasika ny tojo androany anao ny fitenenana. Afaka miteny tojo, maheno ve? Ohatrany tsy maheno ve tojo? Lasa aloha ohatrany azafady indrindra ve maheno ve raha latojo amin'izao fotoana izao? Maheno ve raha latojo amin'izao fotoana izao? Nasolotsika antsika kely azafady. Maheno ve raha latojo amin'izao fitsika miteny izao? Zay vao eny pasteur. Ndao ary menanao ary fitenenana tojo tahin Jesosy tojo. Eny misarakasaka pasteur dia mankasitraka anareo nanadaka amin'ny toriteny fa tena nampahery sady nampianatra ankalana resona be ihany koa. Ny tena zavatra voray le teny teo raha tena nibebaka tamin'ny fony sody dia navelan'Andriamanitra. Saingy moa mbola naninta ny fahadisony ny olona indray no nataony diso na ify an-tany ny fahadisony. Ny olona no tsy namono ny agaga, ny olona no tsy namono ny omby matavy sy ny sisa. Tena hoe nampalahelo ny farany ratsy fefara sady mbola manontany tamin'ny mpomasy ihany izy olona izay manao asa sindry-javatra fa tsy tamin'ny Jehova. Tena nampalahelo ny farany dia tena nanazava zany azy hoe misy fahotana dia aleo halleloia. Andriamanitra tena mamindra avokoa. Izay ny tena nakavana dia mankasitraka tsika rehetra. Halleloia. Mankasitraka sady mbola manontany tamin'ny mpomasy ihany izy olona izay manao asa sindry-javatra fa tsy tamin'ny Jehova. Tena nampalahelo ny farany dia tena nanazava zany azy hoe misy fahotana dia aleo halleluia. Andriamanitra tena mamindra avokoa. Izay ny tena nakavana dia halleloia. Mankasitraka indrindra andralatotsika tao anatin'izay vavaka fizarana fahatsapana izay nentiny teto izay Andriamanitra manankiray fahasoavana ny amaly fitianao raha latojo dia mitombohositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany sotranao indrindra. Mbola misy ve aminareo izara fahatsapana? Raha mbola misy dia afaka mbola manisy appel ray narotsika. Raha mbola misy aminareo mbola mazoto izara fahatsapana dia mbola misokatra ny messengerako afaka miditra amin'ny appel ianareo. Raha tsy misy intsony dia tadidio ny lesontsika teto androany. Aza matahotra ny amin'ny ady mifanena aminao fa ny ataovy fantatro fotsiny ataovy sira fotsiny tenanao miaraka amin'ny Jehova ve anao io halleloia. Aza misaraka amin'Andriamanitra. Andaontsika rehetrarehetra anao antiry androany hoe za Jesosy ny zavatra ataoko ety amin'izao voalohany taona izao za hiverina aminao. Eo aminao ihany no mahatsara. Raha misaraka aminao dia tsy mahavita na inona na inona. Hiverina aminao Jesosy. Halleloia. Hiverina minao aviraiku ila tsutra
Sakambinu Sifinu Amini Sanjina Nayaru Kabanye Raja Kariana Sitena Sunjina Jesosy faly zay Jesosy raha mindraonao fo zay am'ty androany ataonay ahoana tokoa Jesosy ny famakivaky an'ity taona 2024 ity taona zay ifanenanay amin'ny mpitondra zanatsipika maro be lehibe Jesosy ahoana Jesosy ny ahafahana ifanena amin'ireny raha sanatria tafasaraka aminao zay Jesosy androany Jesosy iverina aminao tahaka ny Davidy izay teny manao hoe efa nanota teo anatrehanao tokoa zahay alohanay mibaboka sy mibebaka eto anatrehanao fa tsy zakanay izay raha ialanao nafitra ny lalanay amin'ity 2024 ity Jesosy fa zay tsy anao tahaka ny Saoly zay tsy ala aminao zay tsy ala aminao na ny finoanay ny fanantenanay ny fitiavanay tsy ala aminao Jesosy raha misy ny tsy nety nataonay tamin'iny 2023 iny fonany eto anatrehanao fa averao zay tsy aza avela tafasaraka aminao zay Jesosy verina aminao zay amin'izao voalohany taona zao iverina aminao amin'ny kitsipo ndao rehevantsika iverina amin'Andriamanitra mifotsika rehetra andao teny iverina amin'Andriamanitra mifotsika rehetra fa hiasafa dia ny teny ny eo akaikin'Andriamanitra ihany ny mahatsara tsy mahatsara antsika ny lavitra n'Andriamanitra ry amako eo akaikin'Andriamanitra ihany ny mahatsara sianao ndao iverina amin'Andriamanitra tsika ndao iverina amin'Andriamanitra
fa raha miverina amin'Andriamanitra tsika resitsika daholo ny fahavalotsika. Fahavalo nampatahotra anao ny ranorano tamin'ny zanatsipika, tsy mahafaty anao zany reo, tsy mahafaty atsika reo. Ny mahafaty atsika dia ny fialantsika amin'Andriamanitra. Ka na tsy mipitondra zanatsipika aza ny hamono atsika, na Amalekita ray aza mahafaty atsika. Ny vahaolana dia ny tsy fialantsika amin'Andriamanitra. Fa na Amalekita na Filistina na Jebosita na iza na Kananita ny fanena amintsika. Rehefa miaraka amin'ny Jehovah tsika dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa zay tanàna rehetra nalovany zanak'Israely dia niorokoditra, niorooro teo alohan'ny zanak'Israely ka niteny sady vakibavana na hoe mahery ny Andriamanitra izy ireo. Tsy isika ny mahery fa Jehovah ny mahery. Raha te hahery ianao ndao hiaraka amin'ny Jehovah. Raha tsy te ho resy ianao ndao hiaraka amin'ny Jehovah. Saotra Jehovah, saotra ny amin'ny teninao, saotra ny amin'ny fampaherizana avy aminao. Petraka aminao ny fiainanay. Aza velanao misy aminay lety nahateray aza orinasy. Aza velanao misy tady aminay lety reo tafasaraka aminao fa nahatonga ny Saolo ho faty dia ny tsy fanarahany didinao, ny tsy fiarahany taminao, ny fanatonony anao Andriamanitra. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Mavaka manokana ho an'izay olona anaty ady eto androany. Betsaka ny olona anaty ady Jesosy amin'izao fotoana izao. Ao ny tonam-pahoriana, ao ny mandalo ady, ao ny anaty ady saina Jesosy. Mivavaka ho an'izany olona izany androany, isava ao anatin'izao fandaran'izao, isava ao anatin'izao vavaka izao. Ny tebotebo sy ny tahotra, ny ororo sy ny fanahina anatin'izany olona izany. Fa iverina metraka ny tokonay aminao zay Jehovah. Iverina metraka ny fanantenanay aminao zay Jehovah. Iverina hitoky aminao zay Jehovah. Fa ianao rery ihany ny mpiady maherinay, ianao rery ihany no mampandresy anay. Saotra Jehovah Andriamanitra. Era laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Be ny tsy voalazako, fony fahalalako ary kely ny fisainako. Fa ianao anie Jehovah Andriamanitra nantanteraka mihoatra lavitra anao izay mba nieritreretinay rehetrarehetra tonga teto androany eo amin'ity fiainana ity. Ninona mpitondra zanatsipika mifanena aminay ary ingano ireo. Nisaniza Amalekita mifanena aminay, olana sy ny problème maro isan-karazany, blocage sy ny sisa le vonindreo Jehovah. Fa hainao zany. Saotra Jehovah Andriamanitra. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Ndao ampandrotsika nabavitsika Sylvie ivavaka ho an'ny firenena. Nabavy Sylvie anao ny fitenenana. Kaintung pastor, kaintung pastor itu sudah menerapkan bapak kepemimpinan zawala itu. Boleh yang bapak kasihkan kamar nonton si bapak kawan sirinensi. Itu kondeman serenengan pasaran itu. Boleh falu tak sempira makalah sama mebunak kenarano itu. Tapi lebih sama nawane. Soalnya itu semalu tapi tentera kepemasaran pandaran macam piala sikap dan itu senaruh koneksinya sereyal. Soalnya itu semalu tak simbola sambil na sementara sereyal bukan kata itu samboko itu. Itu samboko itu semalu samboko itu dah fandesi nawane sereyal. Ini na itu semalu nuana jensewe opsionalnya ini na kata-kata opsionalnya itu semalu. Ya nonu ayah oleh seraya banking lewa belakang salon siapa naik. Soalnya Yesus malalu sampai nampun danun salon lo. Jadi mam siapa sana seraya des Yesus malalu. Si sarakam lo, payarakam lo nimin naula namisem Yesus malalu. Si sarakam lo seraya apa? Ya norerian nu anda kanum siapa naik tapi ya norerian Yesus malalu cara injil. Jadi Yesus malalu sudah bawa kawan sirenenai, nyak namo Yesus malalu dan sirenenai dan. Enggaknya Yesus malalu itu pemboboti Yesus malalu itu dah zaba boboan sirenenai. Enggaknya mbah itu saya omlokun bawa karya campur sirenenai Yesus malalu. Nina Yesus malalu pasang habitan bawa kamana gasim sirenenai Yesus malalu. Azabela hanjakam nisire dan Yesus malalu mamdafu am nisire itu na bawa Yesus malalu itu na bawa nisire itu canon bawa kamana gasre ta Yesus malalu ninin na ngula na misam nisire Yesus malalu pancing le on pelatana no frene nai arubul frene nai Yesus malalu enri zomno manjakari baizire Yesus baitunga zaba bawa frene nai kuya no Yesus malalu. Cincin Yesus malalu
raha marina ny fotoana koa zay jesosy malalo raha itsaraketo koa zay zahay ny saraka fa ianao tsy nisaraka aminay n'aiza misy anay tsirairay avy jesosy malalo eo foana anao tsy miala lavitra anay ary raha misy jesosy malalo zay maso tsy voateny ny vavanay jesosy malalo ianao fa natanteraka izany aminay tsirairay avy ho amin'ny firenenay koa izany vavaka izany jesosy malalo dia apetraka ho amin'ny pelatananao misaotra raha io halleluia amen. Halleluia, ankasitraka indrindra andranabavy sidy vitsika atao anatin'izay vavaka mamy sady matsiro ho an'ny firenena izay. Ilay entina-bavaka ny firenena, ny entina-bavaka tokoa ny firenentsika ary tena ataontsika vaindohan-draharaha foana zany fa dia tena mafimafy ihany no mahazo ny firenentsika. Efa siklônina sady zao any raha tsy diso vao manomboka ny taona dia siklônina ny miditra. Mahireza, tahiny tompontsika rehetrarehetra. Zay ny fandarantsika teto androany. Raha mbola amin'ny roalany da Jesosy ka tahiny tompo venena soamatsara dondrayntsika rahapisy dia rahapisika mioneto anatin'ny fatalavavaka fiambenana. Ny Akila Radio moa dia mandeha foana ihany, Akila Radio point, radio 1 2 3 4 5.com afahanao mihaino ny japeo Akila Radio misy totensika ny adiny telo. Mandeha andro manalina io zany hoe n'aiza n'aiza misy anao na ora inona ny ora misy anao dia mandeha foana ny Akila Radio misy totensika ny adiny telo amin'ny 7:07 maraina amin'ny 7:07 tahiny tompo daholo misaotra anareo nahatrany hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra raha pisy ilay sika miona. Halleluia, amen.